Banareo rehetra mpanaraka ny pesy fampianarana mihira indray amin'ity video zay zaraina sy atolotra ampitiavana ho anareo rehetra ity. Ny video farany jerentsika teo nanomboana azy moa nandritrizay fotoana ela tsy ny fampiresana izay. Toy ny ahoana ny fomba fihirana feo faharoa, toy ny ahoana ny fomba fihirana feo fahatelo. Ampatsihiviko fa rehefa miteny hoe feo faharoa na feo fahatelo dia fampiaraham-peon'olona na vondron'olona anankiroa zay ny ao. Raha feo voalohany izy feo faharoa na feo voalohany izy feo fahatelo ohatra zany zay. Fa tsy hoe mihira solo ianao dia feo faharoa na voakanao solo. Rehefa mihira solo ianao rery ny hira dia feo voalohany zay no nihirainao, fa tsy hoe feo faharoa na feo fahatelo. Fampiaraham-peo zany. Iverenantsika jerena ilay hira sy hirany Ndrina Ramamonjy, ilay mitora-lohateny hoe fa Kristy no antony havelomako, tamin'ny video zay no atao teo. Hanaraka andefa ny hirany Ndrina Ramamonjy aho ary anaraka ny feo faharoa anory tandremo ny eto, tandremo toy izao ny teknika kokoa tsara ampiasaina ny zigo sy ny sisa sy ny sisa. Ampiasa-kasika zany amin'izay fotoan'izay, sady anindritsindry eto amin'ny klavety moa zany rehefa andefa ny hira sy hanajanona azy dia aratsika tsikelikely zay ho alefatsika ary. Anomboka feo faharoa nataoko feo voalohany ny ao anatin'ny lerako teo ihany no avoakako. Fa Kristy zay zao nanomboka. Fa zay anisan'ny angola bagasy zay. Mbola aorianao sika vao hianatra ny ohatra teo ny fomba fihirana bagasy, fa lay technique de base, ny technique vocale de base no asehoko hoe eto mila miasa kokoa. Dia raha anao an'izay zao averiko kely izy teo. Fa Kristy satria anonona ny amo zany misokatra ny masoara, fa tsy voatery hoe anokatra masoara be hoe tsy izay, fa afaka manokatra zigo kely. Ny zigo mampatsihivoko takolaka ny ozatra eto amin'ny takolaka eto. Fa verkely fa Kristy no antony havelomako ka ny fafa. Miasa kokoa indray rehefa eo amin'le o eo tandremo ny soutien. Ny soutien moa dia tsy inona fa ny fitantanana ny ozatra muscle diaphragmatique. Diaphragma ozatra ambanin'ny taolatratra. Somary miaina kokoa zany ny kibo manaraka an'le arak'ilay hira atao iny ho averiko masoara. Fa Kristy no antony havelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Eo indrindra ny tiako hidirana amin'ilay hoe ka ny fahafatesana, dia le ambony na ny feo voalohany na ny feo faharoa samiakatra daholo. Dia eo no anisan'ny tena olan'ny mpihira mazana, satria maika anelany aina amin'ny ambony izy. Dia ho ataoko le diso fanaonareo le diso. Ka ny fahafatesana no azahoako zay. Fahafatesana ka ny fahafatesana, ka ny fahafatesana no sady miaraka amin'le kibo asehoko amin'ny tanako ny tanako mandroso iny contraire an'izay ny kibo nataoko teo, tonga dia le miena be iny, zay le manery feo zay le manosika an'le feo fahafatesana
tonga dia asiana hery sy tanjaka be ilay feo diso zay rehefa mihira ho averytsika. Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha tsy terena ary zany le feo fa de tony ahoana ny fomba irana azy zay miasan'izy ego jereo tsara ka ny fahafatesana tsy izay no atao tsy izay fa sokafiny zigo ka ny fahafatesana na ao de mba kelikely kokoa ny soutien ilaina mamoaka an'izay azay satria sady akarantsana le a manonona azy tsy tononona zany fa somary manonona ka ny fahafatesana tsy makoa tsy izay tsy izay akory tsy feo anorona akory fa akarantsana samihafa zay tsy ka ny fahafatesana no azahoako tombony raha minizao fiainana izao ihany. Zay so miakatra ambony le feo ino tononona tsy zay teren'izay akory tsy hoe raha minizao fiainana izao ihany. Satria jereo fa nanovatako aza mienzana be mamoaka le feo diso zay fa izao ihany angoly zay angola bagasy zay de zigo no sokafana ny sotiamo aza eritreretina be rehefa herinao fa misy mienzana fotsiny ny tendanao ny kimbonao indrindra ny tenda mamoaka an'le feo efa diso zay efa nanosika an'le feo anao zay fa aloha izy hena kely tsotra fotsiny fa ataovy concentré ato am'le zigo sy le fanononana an'le ia ny concentration nao veritsika kely raha minizao fiainana izao ihany manantenako azy de mahantra indrindra verina anaovana pratika fa Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony raha minizao fiainana izao ihany no anantenako azy de mahantra indrindra fanady le fonazany no foko sy ny foko eo indray avy de miditra le noty ambony kokoa ava izako amoana sara na de tsy ambony mahantra indrindra fanady le fonazany zay so ohatra zao namoako azy efa tsy nienzana ny tena fa tsy fanatelefona ny hery manontolo mihitsy miala mamoaka an'ilay hira diso zay raha minizao fiainana izao ihany manantenako azy de mahantra indrindra fanady le fonazany no foko sy
tsy terenao ohatrazay apatsifiko foana Tengula vatulapini fukusiatsarako Ansarako natrakizay ianao teo aho zao nidina ambaniny kokoa somary tsy nataoko nalefaka le feo fa somary naveriko kely ianao andriama afaka nanao an'izay zao a mba fa ianao andria azoko natao koa zay fa afaka nanisy tanjaka kely le feo a satria bagasy miresaka eto moa ao anatin'ny angolan'ny bagasy koa somary malefaka de mety angoatenda moa no tena filaza azy a fa tsy de tena angoantenda loatra no nataoko a fa napiko tanjaka fotsiny kokoa lay feo versika kely lavatulapini fukusiatsarako ansarako mandrakizay ianao andriama anitro zay le angolateny zay nataoko anitro zay angolateny zay angoa antenda antenda fa tsy hoe angola antenda angoa antenda tsy teny any amin'ny hira klasika zay fa zay ny ao anatin'ny maizy azy any koa ny hira bagasy mivoaka avy any amin'ny hira gasy ny angoatenda no ny tena ny asa fa tsy hoe anao angoatenda foana akory fa rehefa zatra fa tsy voatery anao angoatenda koa nefa rehefa hira bagasy fa arakaraky ny tsirairay fa manoro anareo izy fukusiatsarako ansarako mandrakizay ianao andriama anitro famamikony ewany lana fanatelefona fukusini fuku tembula vatulapini fukusiatsarako ansarako mandrakizay ianao andriama anitro famamikony ewany raha fitinina izany a ny tena miasa indrindra de zao siko ny masoara no manitsy ny fomba fanonana ny a sy ny sisa titazoma rehefa miakatra ambony noty mba tsy isy an'ilay manosika be iny le feo ny soutien moa zany a ny diafragme zay miseho amin'ny alala ny kibo no miregle azy a ny fiainany arakaraky ny hoe miakatra ambombony kokoa le izy miakatra ny voana soutien miaina kokoa zany ny kibo a fa tsy mitovy amin'ny kibo ny soutien zay tsy noty ambony noty ambany tsy de tena mila soutien betsaka loatra zay no apatsifo zigoa masoara ny soutien zareo zao tsy mipetraka zao ny hira tsy nisy an'le nienjakenjana iny ny tenda ny hirako azy a de tsy nanosika an'le feo zany afaka ny hira somatsara zay ny video atsika tamin'itya ny hira fa Kristy no antony avelomako andrina raha mamonjy moa no jerena sy ny enona tao anatin'izay de mino fa anampy anareo reny torohevitra zay zaraina ireny ny tanjona de zao afaka mihira avokoa ny olona rehetra masotondray ary manao pratika